Tsy izay ny ataonao an'izany. Aleonay manaja tena zay amon'olona ka raha amon'olona eo indray zay dia izay indray ny hogadra. Ka vonoinay ianao raha zay ny ampirafesanao zany. Zay le teorianay salamo. Nefa nijerevo ny lalàna ny lava enjehan'ny latsy, tsy azoko tia ana amin'ny vehivavy, tsy azo vonoina vonoinay ianao raha mampirafy anay. Ne serait-ce que dans ta tête, ni dans tes yeux, ni dans ton cœur, et nous on le sait, nous sommes des mecs, nous le savons. Zany ny atao islam maleo azava tsara, fa tsy ohatran'nisany kanosa lahy kely araky ny randray ny dimbo hoe soa amin'ny manan-droa. Ka mpifankatia izy roa lahy hozy sady kamarady. Ny ray asabotsy, ny ray alahady. Tsy aty aminay ny anaovan'ny lahy zany, tsy aty aminay salamo. Zany ny atao hoe salamo tonton. Aleonay tsy manambady satria eo le volaninay foana hoe mbola resaka toe-tsaina. Raha mbola kristianina ny toe-tsain'ny ravehivavy, tsy hanambady ny ravehivavy izahay mandrakizay. Aleonay maty momba. Zany ny matematika anay. Nay zany resaka toe-tsaina ny ijerevanay olona. Fa tsy resaka ary toe-tsaina dia toe-pivavahana, lasa ho anahy fivavahanao dia lazaiko anao ny toe-tsainao. Tsotra fotsiny le izy. Raha mbola maivana ny toe-tsainao, maivana ny fivavahanao, dia maivana ianao zany dia ka tsisy olona maivana androso zany. Zay ny kozika hoe raha mieritreritrnareo hoe nandroso Madagasikara nandritra ny 19 taona nahazahoan'ny fahaleovantena fitaka sy fosika, dia za miteny anareo fa niemotra ary Madagasikara. Satria jereo le artista anareo amin'izao, raha matavavoaka ny vitan'ireo artista taloha. Asa misy fitaratra tsara tarehy ankoatran'izany ve monsieur le diplômé de l'enseignement supérieur du genre. Ça tena je merde ces mecs-là, non vraiment. Parce que eux ils te traitent de con quand tu n'as pas leur putain de diplôme. Voilà, ils lisent. Mais moi, j'ai pas leur putain de diplôme, mais je les traite aussi de cons, ces mecs-là. Parce que moi, mon diplôme, c'est l'islam, mon gars. C'est la vie, c'est Dieu qui me l'a donné. Même si tu le reconnais pas, je t'emmerde. Enfin, moi aussi, je dis que t'es un con. Moi, j'emmerde les diplômés. C'est foutu une lise. Moi, je supporte pas ces gens-là. Je supporte pas. Et c'est rien de ma faval l'islam, ça c'est. Amindry le roa hoe diplômé zany lahy dia comme si hoe mahay be zany lahy dia hoe enjana be zany lahy eto ambony tany dia efa hoe avo lahy zany tsy mino an'izany zay raha ka tonton tsy mino an'izany zay lavinay zany. Zay ny kozinay hoe tsy raha zay ny nanan-kery dia ho hitanay eo izy ny diplômé. Fa l'isan'izao manan-kery aiza ny zavatra voakan'ny lisany. Omeo anay nge miliaran-drajoelina anaovanay an'ny lisany. Fa lisany manana miliara araka le kozin'le dadatoan'ny lisany hoe ny vola misy fa nanaovana azy ny tsisy. Mba eritrereto hoe toe-tsain'olona loatra ny ahoana ny olona miteny zavatra ohatr'izany rangaha. Ny vola misy fa nanaovana azy ny tsisy. Ileke. Tiako lazaina zany dia zao hoe raha mbola kristianina ny filoham-pireneny lahy, prime ministre lahy, ministre lahy, ny député lahy, maire lahy, tsy androso mandrakizay Madagasikara, fa nofinofy, redredy hoe Madagasikara androso. Ary adalàna rehefa tena hita maso satria vao may miemotra miemotra tanteraka lahy. Misamboro be lahy. Dia manam-pahaizany lahy mitsoaka ny andafy daholo satria volany tedavina. Volany tsy ampy azy. Tsy voninahitra. Fa tsy ny fatahorana an'Andriamanitra. Izanary ny lanitra sy ny tany. Dia averiko ihany, averiko foana, amafisiko. Ny kristianisme, satria ny kristianisme nakan'i Jesosy ho Andriamanitra, nakan'i Jesosy ho Tompo, nakan'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra, nanozana an'Andriamanitra, nakan'i Maria ho renin'Andriamanitra. C'est du grand n'importe quoi. Aleo raha mijery ny hindoa na ny bouddhiste na ny tsy fantatro. Na ny athée. Toa tahaka ny République française, izay mbola tsy resin'ny lahy hatramin'izao n'inona nataon'ny lahy.
nefa lahy manana atoizany tsy malala zay kan rehetrarehetra tonga eto amin'ity radio sy tele ity de mahita kozina daholo. Tsika nge manana granity, tsika nge manana trondro sardine, tsika nge manana crevette. Samy tiany an'izany daholo lafa maninona mbola tsy vitan'ny lisany lizy hatramin'izao e. Tsika nge manana vato e, tsika nge manan-kareny, maninona tsy vitan'ny lisany satria ho alisany miviky. Zany ny afatry ny Islam. Lisany mieritreritra ny tenan'ny lisany fa mandroso, mahay, velona. Fa lisany sady miemotra. Raha ny tena realite ny jerena, ny vendrana no mitapy no adaly. Tsy kopy lisany. Tsy kopy lisany hoa matoa Jesoa ary ny Andriamanitra lisany. Hitanao, any zany nenay ny fomba fiadana Islam. Zay vrai Islam fa tsy ry satrobory sy ry mpanao rebareba sy ry mpanao robe de chambre. Ka andeha resaka amin'la resaka tsotra izany resaka izany fa resaka manga ny lanitra tsy silamo ialahy raha tady toa. Mpihinana mokary ngamba ialahy dia mpanao satrobory fa tsy silamo alahy. Raha mbola hanao resaka manga ny lanitra mena ny raozy fa tsy hanao resaka ohatran'izany resaka izany. Resakay dia tsotra. Raha mbola kristianina ialahy ka Jesosy ny Andriamanitra ialahy. Ka zay dia tsy handroso mandrakizay ary fahavalon'Andriamanitra voaloha ialahy eto ambony tany sy any akoatra. Ka raha ohatran'ny lazay ny olona 30 tapitrisa na 20 tapitrisa dia tsy handroso mihitsy Madagasikara. Ary tonga ihany ny fitsanganana amin'ny maty fa tsy ho foazana mihitsy Dadabe Ratsiraka. Tsy handroso mihitsy Madagasikara raha mbola kristianisma ny fivavahany, vakio ny Alcoran, vakio ny Alcoranina. Raha tia hijery mipirofo ianareo sy handinika ny pirofo ny vantana, jereo ny Islam zany manakihana amin'ny Madagasikara ary manakihana amin'ny Malagasy en particulier izay nakan'i Jesosy Jesosy. Za tsisy olana nako amin'i Jesosy na Jesoa na tsy haiko na izy Satsy, tsisy olana amin'izany olona zany ka hoe andeha hamantsika an'izany eny amin'ny hazofijaliana ny zavatra problemako tsia. Fa zay ny zavatra problemako. Ary izay zavatra koziko izay mihoatra ny resaka teknika ny lisan'ny diplôme rehetrarehetra ireo zay. Eo zao dia tsy haiko hoe za zany y en a marre de diplômé malgasy, de politicien malgasy, y en a marre de journaliste malgasy, de amin'izao 2026 zao tsy na hijery an'le télé raha tsy ataonay intsony amin'izao. Jereo mba copier-coller kely lahy, copier-coller fozaorana bitsy. Jereo mba événementiel ataon'la ry mpanakanto malagasy amin'izao fotoana izao, maharikoriko ialahy mpanakanto malagasy amin'izao fotoana izao, vehivavy sy lehilahy. Leo hazava tsara ny resaka. Aleonay mihaino mahaleo, aleonay mihaino lolo sy ny tariny, aleonay mihaino raimbala, aleonay mihaino rakoto, aleonay mihaino zay hihaino paty an'lahy raha zandry kely mpihira amin'izao. Raha zay raha ho manan-kery sy mbanay lahy. Lay kozeray mihitsy rien ka jery an'ny lisany dia efa maharikoriko anay sy mahatsiravina anay. Ka fitiavan-tanindrazana ny anay no mibaiko anay fa tsy fahankahalana. Aleo hazava tsara ny resaka. Izay Silamo. Fitiavan-tanindrazana, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny Zanarin'ny lanitra sy ny tany, fitiavana amin'ny Madagasikara ary fitiavana amin'ny fahamarinana. Zay no mahatonga anay mijoro eto fa tsisy hoe resaka hoe fankahalana tokorakory ka hoe avatovy izay atao lafo zay. Zay le Islam mariko atao ahoana ary. Tsy haiko hoe efa mba nazava en 45 minutes, en 46 minutes avy eo tonga le hafatra tianay lazaina ve?
Tsy haiko aloha fa tsy efa raha mbola tsy tonga ohatr'izay izy ngamba dia efa mety tsy ho tonga tsony, efa mba niezaka ihany ny tenanay ampita an'ilay hafatra hoe ny fahavalon'ny Zanahary ny lanitra sy ny tany, Andriamanitry ny Andriamanitra, Mpanjakan'ny Mpanjaka, Tompon'ny Tompo, avo indrindra dia elahy vahoaka malagasy, elahy malagasy naka an'i Jesosy ho Zanaharin'ny lahy sy ho Andriamanitra elahy, dia hatraiza ny toe-tsain'ny lahy, hatraiza ny fetra ny toe-tsain'ny lahy, hatraiza ny fetra ny fahalalàn'ny lahy, hatraiza ny fetra ny fahaizan'ny lahy. Zany ahay ka baka, ny silamo mahay ka baka, voninahitra, ny silamo mahay ka grady, voninahitra, ny silamo mahay ka ceinture noir, première dame, voninahitra, satria tonga amin'izany zavatra eritreretina izany. Efa nandà izahay hoe tsy olombelona rasy tany fantsika eny amin'ny hazo fijaliana izany ny Andriamanitray e, na zanaky ny Andriamanitray e, lavinay izany e. Na raha neny kely mitondra zazakely ny lazainy efa renin'ny Andriamanitray, raha mbola izany ho any toe-tsain'ny lahy, izay maminany fa tsy ho afaka elahy, ary ho ravy elahy, ary ho potika elahy raha malagasy, raha Madagasikara. Izany ny havatra Islamo lesy e, fa tsy Abdallah, Abdalibre, Abadatà miteny amin'ny teny tsy fantatra, fa hiteny amin'ny teny tsy fantatra kely ihany ana dia izany ary anamariako sy isaorako ny Andriamanitro. Subhanaka Allahumma Elhamdulillahi Rabbil Alamina. Allahu Akbar.